Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly miarahaba atsika eovy olo araiky jiaby izay magnaraka tsy tapaka ny radio Faniry radio mamitsika amin'izao alahady tsotra fahavalambinifolo mandavantaona zao amin'ny eglizy loa hevitra atsika dia ny hoe ray aman-dreny mpamelona Andriamanitra ndeha ho raisintsika ampinoana sy ampitiavana ary ny tenin'Andriamanitra arosony eglizy ho antsika izay arahy ny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Exode. Ilazao ny mitebiteby fo ataovy hoe maka ery fa aza matahotra. Ity n'Andriamanitrareo tamy ny famalian'Andriamanitra. Tena ny no avy dia monjy anareo. Amizay dia ahiratra ny masony jamba, alady ny sofin'ny marina. Itsambikina ohatra ny sery fa ny mandringa, inantsanantsa ny kafaliana ny lelany moana. Fa isy rano mboiboaka ananefitra, ary isakely-drano eny amin'ny tany lemaka lavavolo. Ny tany ay anjary fary, ary ny tany mangedana olo arano. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Tuki Andriamanitra Zany antsoantsika Iray amin'ny zanany Dia Kristy tompontsika Matuki Andriamanitra Zany antsoantsika Iray amin'ny zanany Dia Kristy tompontsika Sana tu matetika
nefa tsy mba sasatanavizana sady atsamiako ny fanaiko mitalizay andalamiala enony kely matoky andriamanitra sany antsoatsika iray amin'ny zanany de Kristy tompotsika kely matoky andriamanitra sany antsoatsika iray amin'ny zanany de Kristy tompotsika selananany anakiranonanina ratsaritra sominatsika soritra nanefa ny olona tsy zay lalana i Moizy sy Arona no filongorany amesika nolotra fisaorana irazatsy mivaky amteniny izanany olafanaorana de aokaoatsiretikana kely matoky andriamanitra sany antsoatsika iray amin'ny zanany de Kristy tompotsika kely matoky andriamanitra sany antsoatsika iray amin'ny zanany de Kristy tompotsika de Kristy tompotsika vaky teny masina faharoa taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina havana, izao ary no lazaiko sy ambarako ao amin'ny tompo. Aza manao fitondrantenan'ny jentily izay mizotra manaraka ny hevim-ponany. Fa ianareo kosa dia tsy mba nitoy izany no ny anaranareo alalan'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka atao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana ao amin'ny Jesosy, hiala amin'ny fitondrantenanareo taloha ka hamela ny olontrany anareo efa simba ny fitaky ny filandratsy mba ho avozina ao amin'ny saina amampananareo ianareo ka hitafy ny olom-baovao izay naorina araka an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana amampahamasinana tena izy tokoa. Izany ary ny teny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ne iza. Evanjely masina dia Jesosy Kristy Tompontsika, nisoratany masinda Joany, ho ninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany no nihitan'ny vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany, dia niondrany tamin'ny sambo izy ireo ka nankany Kafarnaoma mahita an Jesosy. Ary rehefa hitany teny andafiny ranomasina izy dia nilazany hoe, Rabi, oviana no tonga teto ianao. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, lazaiko marigny dia marigny aminareo, ianareo mitady ahy dia tsy noho ny nahitanareo fahagagagna, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Miasanareo, tsy mba hahazo no hanina mety ho levona, fa ny hanina mahatro amin'ny fiainana mandrakizay, dia zay omeny zanak'olonanareo. Fa izy no nasian'Andriamanitra tombokase, aro izy ireo taminy. Inona ary no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Namaly Jesosy nanao tamin'izy ireo hoe,
izao no asan'Andriamanitra dia nienonao roa ilay nirahiny fa o reo taminy inona ary no fahagagana ataonao mba ho hitanay ka inoanay anao inona no asa ataonao nirazantsika ny hinany mana tany anefitra araka ny voasoritra hoe mofo avy any an-danitra no nomena azy hoany dia o Jesosy taminy lazaiko mariny dia mariny aminareo fa tsy moa izy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra zay tena izy tokoa satria izay mofo nidina avy any an-danitra manome ny fiainana n'izao tontolo izao no mofon'Andriamanitra ary ozy ireo taminy tompo omeo anay mandraikariva izany mofo zany dia o Jesosy taminy izany mofonaina izay manatonahy tsy mba honona intsony ary izay mino ahy tsy angetaheta mandrakizay. Izany ary ny teny ny tompo dia eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala araka ny volazasika tamin'ny alahady lasa teo raha nanomboka namaky ity toko fahenina ity sika toko fahenina miresaka mombony mofinaina ho isika dia ny Eukaristia dia tena sitrak'Andriamanitra tokoa miara-dia amintsika amin'izao kongresy eukaristika iombonan'ny nosy Cannes 2024 izao satria hatramin'ny 15 aogositra dia hiara-dalana amintsika io toko fahenina ny mason-dazoany izay miresaka manokana ho isika teo mikasika ny Eukaristia fahasoavana miampy fahasoavana zany miara-dalana amintsika tokoa i Kristy amin'izao kongresy izao ary mitondra antsika amin'ny synode fahafito ary mampiditra antsika amin'ny fijanonana fahatelo session fahatelo mikasika ny fianakaviana eglizy kely mifampisimbana mifanasoa mikasaka ny soembonana ary dia izany koa no antenaintsika ho vokatry n'izao kongresy izao fahasoavana miampy fahasoavana ho isika ary tsy rery isika fa miara-dalana amintsika tokoa i Kristy fihavanana sy miafina fa sy mandeha ho azy ny fanatanterahana izao Cannes 2024 izao maro ny asa lohasika maro ny zavatra sy maintsy etrehana tadidinareo anefa ry kristianina ava malala ny teny averiko matetika hoe ady sady dia ny fiainana ady amin'ny rasy fa dia kosa miroso amin'ny tsara tandremo anefa ho iaho averiko ihany koa ho diso ady atrehantsika aoka ny raso isika no edivana fa sy ny olona miatrika amintsika ry kristianina ava malala ensika ireo vakiteny atolotry ny eglizy amin'nsika menakavy ary amin'izao lahady sotra fa 20 mandavataona izao maro ny mbola sy folakevitra mikasika ny fiainana eukaristika ary misy aza no mametraka fanontaniana ary gaga misy azy sika ary mihevitra fa to zava-baovao izany rehetra izany ry kristianina havana io ny fototra ny fiainantsika ny eukaristia ny loharano sy fototra ary faratampony fiainantsika kristianina ry kristianina havana navotan'ny tompo tamin'ny fanandevozana tany Ezipta ny vahoaka
nefa resika ao amin'ny vakiteny voalohany fa monmonina tamin'ny Moizy sy Arona izy ireo raha mafimafy ny fiainana tany anefitra. Inona ny mahatonga azy ireo anana zany fiesika zany? Anisan'ny antony nahatonga ny vahoaka Israely nivadika tamin'Andriamanitra ny sy fananana fahatserovana, mora manadino ny zava-nitranga nataon'Andriamanitra ho azy ireo izy, ny fanadinoana ireo zava-mahagaga sy matalanjona nataon'Andriamanitra ho azy ireo dia efa adinony fa ny zavatra etrehany no iainany ka sy afaka ny roso amin'izay tena toeran'Andriamanitra ho azy ireo izy. Ary dia izany ihany koa misedra mitranga amin'ny fiainantsika tovahoaka be fanadinoana mafy ary sy niakina tamin'ny tompo ny vahoakan'i Israely. Dia tadiditsika sara ry kristianina havana ireo mot de passe anankitelo raha vao nanomboka sika hiditra lalindalina koa amin'izao fiomanana ny CAN 2024 zao. Ino izy? HENOY espace izy mitoera MITOERA manompo. Ka hitasika mibaribary amin'ny fiesika ny reto vahoaka ireto fa sy miaina izy ireo, sy mitoetra ao amin'ny tompo izy ireo ary sy manompo araky ny fampianaran'ny mididy folo ny fampianaran'Andriamanitra. Efa nasehon'ny tompo tokoa tamin'izy ireo manko nireo famantarana maro isan-karazany ahafahan'izy ireo iroso lalindalina koa amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra azy ireo. Ary anisan'izany ny nampisarany roa ny ranomasina mena ka nahafahan'izy ireo ny roso tamin'iny lalana iny, nanjary rindrina ny ranomasina kavanana sakavia ary dia nandeha tany maina izy ireo, sy saron'izy ireo zany fa zavatra hafa ny tao an-tsaina. I Moizy mpanompon'Andriamanitra ny tantana azy ireo, izy no nivavaka niresaka tamin'Andriamanitra. Nireo Ezipsianina araky ny fantatra sika dia maty tao anatin'ny rano ary ireo vahoaka kosa tafita ary zay ny paka voalohany, izany hoe tokony hipetraka ao an-tsainy ny vahoaka satria efa nampianarin'Andriamanitra ny atao hoe paka fandalovana ary nanalatra any vahoakan'i Israely izy mba hasiaro azy. Teny an-dalana tany amin'ny tany efitra dia tsy zany nefa nitranga fa nimonmonina tamin'ny Moizy sy Arona ireo vahoaka reo satria nona, zany hoe ny kibo no jereny fa sy ny fiainana mahazanak'Andriamanitra. Ka izay fimonmononana izay dia midika sy hafaliana, midika sy fampiny fitokisana sy vonina ankasitrak'Andriamanitra. Indrisy araky ny voalaza sika ireo teo zavatra nahazo asika mpanaradian'ny Kristy amin'izao andro ankehitriny ihany koa dia mampatsiahy asika io miaina ny vahoakan'i Israely io, ary zay no tiany Eglizy amin'ny sehivina raha ny safidy an'izay vakiteny zay izy. Ka izay indrindra ry kristianina havana mila mitandrina isika fa miodody mandrakariva ny fahavalo sy tamaso mitady andramatra fampianaranao asika ny vahoakan'i Israely io. Voasela akory izy ireo no nahita n'ireo zava mampitolagaga nataon'Andriamanitra dia efa manomboka ny monmonina sy manao esoteny ary manakina an'Andriamanitra sy ireo mpanompony azy. Ary inona ny zava-mitranga eran'izao tontolo izao amin'izao andro iainantsika izao dia io teniny ny vahoaka io no matetika azosika ny saina no ny fanenjehana ny papa sy ireo mpitondra fiangonana. Dia ho indrindra ny vahoakan'i Israely, aleonay anie izahay mba maty ny tanan'ny tompo tany Ezipta raha ilay mipetraka teo anelanelan'ny vilany feno hena sy nihinana ny mofo mandra-pahavoky iny zahay, fa izao kosa nentinareo aty an-tany efitra manakina an'ireo mpanompon'Andriamanitra izany dia aleonay maty mosary dia izahay izao mifaty mosary aty anefitra aty. Zay no ianisika tamin'ny vakiteny teo. Raha jerena amin'ny maso sy miangatra izany dia aleo izy ireo mizanona ho andevo sy manana ny maizy azy voky
toy izay olon'afaka mbola manembona ny tongolon'ny Ezipta izy ireo. Tsy azo fenina fa manana an'izany toesaina izany tsika satria mora manadiny manjaka eo amin'ny fiainantsika loatra ny fiovana atobaka ny lamody ka miovaova ka tsisy référence tsony ny fiainantsika ka azagaga isika raha manana fiesika tahaka an'izany vahoaka tany anefitra izay. Ny fahaserovana nefa ry kristianina havana no manampy asika anana maridrefy ahafahasika misivana ka alalan'ny marina tsy ny tsara. Ho antsika kristianina zanak'Andriamanitra sy vitany fahaserovana fosiny fa solovo ny fanahy masina isika ka sy very mandeha fa izy fanahy masina manilo ny diasika ary mankahery amin'ny ady atrehana tsy mandeha ho azy zany ny firosona amin'ny Pentecote vaovao entin'izao kenina izao sy amin'izao sinody karakara isika izao ka dia aoka isika sy avozo sy atahotra fa iroso landalina koa hatrany fa indrindra amin'izao kenina efa akaiky izao. Nenon'Andriamanitra ary ny finomenona ny zanak'Israely satria ray aman-dreny mpamelona izy araky ny lohevitra naroso amintsika ny anyty sy nitazam-posin'Andriamanitra fa nanome sakafo nandasaka mofo avy any an-danitra nandefa mana nanome mihoatra noho izay nilaina azy na izany aza dia sy mety nijanona ny fimenomenonana izay midika ho sy fitokisana an'Andriamanitra ary indrisy fiesika sika izany nefa defa eto anivosika Andriamanitra ary zany ny Eukaristia Andriamanitra mamangy isika amin'izao kongresy eukaristika izao. Sara ny mangataka ampahasorana ampanetretena ka hoy Jesua mangatady omena mandondona dia ovana ianareo ka aoka ahay angataka risika amin'izao kenina izao aoka isika ndondona ny Jesua ka ovahan Jesua ny krizy rehetrarehetra izay mitranga amin'ny fiainantsika. Fampianaranao ansika ry kristianina havana io zava-nitranga tamin'ny vahoaka tany anefitra io mizaly sika izao ray baba nefa no Andriamanitsika tsy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika ry kristianina havana miara-dalana amintsika izy fa indrindra tonga eto anivosika amin'ny alalan'izao kongresy eukaristika izao. Izy mofinaina mamelona antsika izy fihavanana anasitrana ny rofy sy ny aretintsika rehetra izany hoe maniry tokoa isika mba ho tonga amin'ny tanina mpanantenana tahaka ireo vahoaka ireo. Ka inona moa ny tanina mpanantenaina fa ny hoe hozary missionnaire tokoa isika vita batemy iraina ka tabernakla velona manorina fianakaviam-benjanahary frately totoy ny Papa François olo raika isika ziaby mpiray-tapo ka mifampisimbana mifanasoa ka zary fiadanana ny fiainantsika ary zay ny tanina mpanantenana. Ry kristianina havana tokana ny lalana amin'izany araky ny atoron'ireo tenin'Andriamanitra ny anyty dia ny fibebahana ny fiverenana amin'Andriamanitra ny fiovam-penitra mahery vaika mitondra asika anana fiainana eukaristika dia ny fiainana mahafoy ny fiainana manompo ao anatin'ny fahamarinana izany indrindra ny kendresika amin'izao kongresy sy amin'izao sinoda izao sy isika fa ny eglizy eran-tany misy araky ny fantatra asika satria ity krizy manjo asika ty de krizy eran-tany ary tsy krizy ara-panahy fosiny fa krizy maro lafo isika krizy miteraka korontana marobe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona eo amin'ny fifandraisasika potika ny fifandraisana izay anaverisika mandrafitra ny maholona potika ny fifandraisana amin'ny zavaboary hitasika ny fiovan'ireo toetrandro izay manjo asika simba ny fifandraisasika samby olombelona maro ny korontana na eo anivon'ny fianakaviana azy simba ny fifandraisasika amin'Andriamanitra satria mitady hitovy amin'Andriamanitra isika. Ry kristianina havana mitaky départ vaovao izany mba sy ho rendrika asika sy départ zéro fantatra asika sara zay fa départ vaovao ao am Jesua fihavanana ka i Jesua fihavanana no anasitrana asika satria fihavanana sady kristianina no anasitrana an'izao tontolo izao. Ka izay indrindra ry kristianina havana manafatra asika Jesua amin'ny evanjely fa sy maintsy miasa mba hahazo ny anina maharitra
matoky isika fa raha manao ny asan'Andriamanitra dia izy tokoa araky ny averimberintsika matetika nanao ny asasika ka Andriamanitra lavorary dia ho lavorary ny asasika ary dia tena mamokatra tokoa. Izay indrindra ry kristianina havana ndeha isika andinika izany rehetra zany miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra atolotry ny eglizy amin'izao alahady sotra fa 20 izao. Raha ny sakafo ara-batana no resahana dia sy ampy ny miandry ny mana milasaka avy any an-danitra fa sy maintsy miasa isika. Ho indrindra masindaha Paoly ho an'ny Tesalonianina izay sy miasa aoka izy sy hihinana. Manamafy an'izany Jesoa ao amin'ny evanjely toy n'izay efa novakisika tamin'ny alahady lasa teo. Mitady an Jesoa ny vahoaka noho ny nahitan'izy ireo famantarana fahagagana mihinana mofo kavoky ka ho indrindra Jesoa amin'izy ireo manentana azy mba hahafantatra ny tena marina. Miasa ianareo sy mba hahazo ny anina mety ho levona fa ny anina maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia izay omeny ny zanak'olona anareo fa izy no nasian'Andriamanitra tomboka se. Ilaina tokoa ny sakafo ara-batana kanefa sy tokony izanona amin'ny fitadiavana an'izany fosiny isika. Sy maintsy miasa ary mikasaka hatrany ny anina maharitra amin'ny fiainana mandrakizay. Ambaran'i Jesoa mazava tsara fa izy ihany no manome io anina io. Rehefa manatona an Jesoa zany tsika mahay mandray azy dia tokony angatahana voalohany indrindra io sakafom-panahy io ary zay no ilisika arosany amintsika amin'izao kenina izao. Rehefa manao ny vavaka nampianarin'ny tompo tokoa moa isika, inona ny vavaka lazaisika? Omeo anay anio ny anina sahazana isan'andro ka io indrindra ny Eukaristia sy ny sakafo ara-nofony fosiny zany no ilaina fa ilaina ireo sakafo rehetrarehetra reo. Ka izay no mahatonga an Jesoa miteny ao amin'ny evanjely hoe miasay ianareo mba sy andro tolorana fosiny ary mba hahazo ny anina maharitra ho an'ny fiainana mandrakizay. Omeny Jesoa mamaim-pona ho ansika ny teniny sy ny tenany kanefa mila ny fandraisana anjara avy amintsika izany ary io no mot de passe izay natolotra sika. Ny fandraisasika anjara dia ny fiainona azy ary ny fitoerasika ho aminy ary ny fahaizasika mifanompo. Raha fitinina izany rehetra zany ry kristianina ava malala dia azo lazaina fa sy mahazo mipetrapetraka fotsiny isika fa indrindra raha te ho tafita ka ahita ny tena fivelaran'ny maholona sy ny olon-drehetra araky ny sitrak'Andriamanitra dia sy maintsy manao ny asan'Andriamanitra isika. Mianso asika tokoa ary Andriamanitra iroso lalindalina kokoa hatrany anova ny tontolo-pinoana manodidina antsika, anova ny tontolo iainantsika ary anova ny tontolo fiainantsika ka amin'izay dirindra sy lamina ireo fifandraisana telo izay mandrafitra ny fiainantsika ka anana fiarahamonina mifampisimona sy mifanasoa ao anatin'ny fikasana ny soiombonana entan'ny fahamarinana sy ny fihavanana sady kristianina no malagasitsika. Toy ireo vahoaka nanodidina an Jesoa dia isika ihany koa velim-panontaniana sy ayay. Inona no atao amin'izao kongresy izao? Inona no atao izay indrindra ny fanontaniana napetraky n'ireo vahoaka tamin'i Jesoa? Inona ary no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Novalin'i Jesoa hoe mihinonareo ilay nirainy. Zay ry kristianina havana loharano sy fototra ny asan'Andriamanitra ny hinosika ilay nirainy ary zay izao kongresy eukaristika izao araky naverimberisika matetika fanehoana ny finoana an Jesoa. Ny zavatra andasana amintsika zany dia ny finoana an Jesoa, izy ilay mpamonjy isika. I Masinday Joany raha teo moa efa milaza izany amin'ny fampianarana amin'ny teny fampidirana ao amin'ny evanjely. Izay rehetra nandray azy dia nomena fahazahoana ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ka izay indrindra ry kristianina havana aoka ho vonona andray an Jesoa isika amin'izao kongresy izao ary andray an Jesoa isaky ny mankalaza ny Eukaristia ka hay andray azy tokoa. Io ilay lazaisika aoka sy finoana enti-pahazarana ny finoasika fa mba aoka anana
manana finoana velona. Ry kristianina havana, aoka hodinisika zany rehetra zany, ary mbola sy vita ihany ny fanontaniana napetraka ireo nanatrika ny fampitomboana ny mofo tamin'i Jesosy, ho indrindra ireo nanontany an'i Jesosy, inona ary ny fahagagana famantarana ataonao mba ho hitanay ka inonay ianao, inona no asa ataonao? Izahay ry kristianina havana mangataka famantarana izy ireo, ary indrisy mbola fantatratsika fa miseho zany amin'izao andro enantsika izao. Nefa sy ela kory i Jesosy nanao famantarana dia ny fampitomboana ny mofo sy ny hazandrano mitovy amin'ny toetra ny vahoaka tany anefitra ireto olona ireto, ary indrisy araka ny volazantsika teo mbola miseho zany ankehitriny ka okary ararotsika izao fotoana ny kenina izao mba anokatra ny maso sikisika, anokatra ny sofisika, anokatra ny fosika, ka mba ahalala fa i Jesosy no mpamonjy. Io no lazaisika teo aloha, ka izay indrindra ao tanteraka izany raha apetrasika amin'ny tena toerany atao hoe fahaserovana sy hoe fanarana fomba fosiny tahaka ny matetika hoe io ny fombanay, sy izay indikany hoe fahaserovana fa anampy asika ivelona ny maha asikasika bebe kokoa, fa sy fanarana ambokony fosiny izay fahaserovana izay. Ary zay no ataosika amin'ny Eukaristia, sy hoe fahaserovana fosiny ho isika, fa no ny asany fanahy masina dia mivelona izay ankalazana isika ka mitondra sika amin'ny fiainana eukaristika. Araka ny fantatra sika ry kristianina havana dia sy nanao famantarana vaovao isony Jesosy, fa niezaka nanazava ny zava-mahagaga milaza ny asa nataony. Ireo vahoaka miresaka amin'ny Jesosy dia manaiky ny zava-mahagaga nataon'ny tompo tamin'ireo razambeny fahiny, fa eto izy ireo dia sy nety nahalala sy nanaiky an'i Jesosy irak'Andriamanitra, satria sy nety nisokatra ny fony sy nisokatra ny masony sy nisokatra ny sofiny, satria sy nieno an'i Jesosy izy ireo fa nieno ny tenany. Ka izay indrindra ry kristianina havana, raha tisika ampiova ny fiainantsika zao kenina zao dia oka haieno an'i Jesosy isika, hitoetra ao amin'i Jesosy, ary zany ny dikany veille amin'ny sabosy hitoera sika ao amin'i Jesosy, ka rehefa alahady ka iraina isika dia vonina anompo, satria izay ny lalam-pamonjena, satria ny fanompona midika mahafoy, mifanasoa, mifampisimbana, ka mitondra sika amin'ny tena fiadanana marina. Ry kristianina havana, azosika olona sara ny antony anaovasika ny fandaliana-pinoana amin'ny synody, ary indrindra ny antony anaovasika n'izao kenina 2024 izao, sy maintsy mandinika ny anjara toera ny katesisy na ny sekoly na ny amin'ny fianakaviana eglizy kely, any amin'ny eglizy fiombonana, any amin'ny eglizy fototra. Alalintsika ny anjara toera ny sakramenta fito, ary indrindra ny Eukaristia araka ny voalaza teo, raha teo afaka amin'ny aretina sy ny krizy mamela isika. Ambaran'i Jesosy amin'ireo nieno azy fa Andriamanitra no nanomeny mofo avy any an-danitra fa sy Moizy akory, efa nomeny ny vahoaka ny fahiny io, ary omeny ihany koa ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy. Ny mana tany anefitra dia mofo avy any an-danitra fa sy mahavelona mandrakizay, famantarana manambara an'i Jesosy izay mofo mahavelona nidina avy any an-danitra, sy mofo ny fiainana fosiny fa mofo n'Andriamanitra misy, fanomezana lehibe indrindra ho ansika zany ry kristianina havana, sisy fanomezana mihoatra an'izany. Manaraka izany dia nangatainy vahoaka izany mofo izany, nivolagna tamin'i Jesosy izy ireo hoe Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Ka inona moa navaliny Jesosy? Izao ny mofonaina izay manatonay sy mba inona isony, ary izay minoay sy angetaheta mandrakizay. Zay ny navaliny Jesosy, ary tiany anakoako amintsika izay miomana amin'izao kenina izao. Izy no mofo avy any an-danitra, ka izay manatonay mandray azy dia sy onona isony, ary izay mino azy dia sy angetaheta mandrakizay. Mofonaina tokoa ianao Jesosy, mofon'Andriamanitra amelona an'izao tontolo izao, sy onona isony, sy angetaheta mandrakizay. Ireo izay manatona sy mandray, miaino, mitoetra ary mifototra tanteraka amin'i Jesosy, nona sy mangetaheta sambarana, hafaliana ary fiadanana isika rehetra. Ka ao
aoka ry kristianina havana anatinany Jesoa isika. Ao am Jesoa, i Jesoa no manome ny tena sambarana ho ansika amin'izao fotoana izao. Dia ao amin'ny Eukaristia no anatonasika azy, sendresasika azy ary resasika tanteraka aminy. Inoansika sy resasika ao am-po ny vatany sy ny rano ary zay no dikany amen rehefa mandray any Jesoa isika. Ry kristianina havana mahazo toa ary sika manatona azy sy mandray azy ary manaiky ho avoziny. Tongava isika hiatrika izao kenany izao fa asehon'Andriamanitra amintsika ny fitiavany. Mila toe-panahy ny fivelomana ny kenina ry kristianina havana mba hitondra amin'ny tena fiavozana marina voalaza sika eo ambony. Io no ambaran'ny Masindahy Paoly amin'ny vakiteny faharoa androany. Mananatra sy mampitandrina ireo kristianina tany Efezy tokoa i Masindahy Paoly mba asianao fitondrantenany gentily zay fitondrantenan'izao tontolo izao ka zay mizotra manaraka ny hevim-poana. Sy ahitany Jesoa zay manaraka ny hevitran'izao tontolo izao sy ny fisainan'izao tontolo izao ry kristianina havana ka mila miova, mila mibebaka. Toe-panahy fototra mampahomby ny fiara-dalana tanteraka amin'ny kenina. Sy inona izany fa mivelona ireo mot de passe ahitondra sika amin'ny fiainana eukaristika dia ny Enoïse HNOY espace IZY mitoera MITORA manompo MANOMPO. Rafitinina ny tiny Masindahy Paoly dia sy maintsy zary olom-baovao ao amin'ny Kristy sika ary izany no antenaisika amin'izao kenina izao. Izany hoe sy maintsy mandao ny zavatra sy zarizary taloha mampirefarefa sika amin'ny tany olon'izao tontolo izao. Eo anivon'izao tontolo izao sika fa sy olon'izao tontolo izao ka zary olom-baovao mitafy fiainam-baovao, fiainana eukaristika mitoetra sy ny fomba taloha sy mifanaraka amin'ny maha Jehovah missionnaire dia lasika avokoa. Io no lazainy Masindahy Paoly amin'ny vakiteny faharoa. Miala amin'ny fitondrantenanareo taloha ka amela ny olona tranainy ianareo efa simba ny fitaka ny filandrasa ka avozina amin'ny saina mampanahy ianareo ka hitafy ny olom-baovao izay naorina araka an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana, amin'ny mpamasinana tena izy tokoa. Amin'ny fanomezana ny akanjo fosy amin'ny batemy dia misy sara ho tadiditsika ary hoe izay isika ho indrindra ny pretra na ny mpanao batemy ny diakra ho izy hoe olom-baovao zao ianareo ary mitafy ny Kristy. Iny akanjo fosy madio iny anie ahaserovanareo izay le fahaserova ny fahamboniana nanandratana anareo ny havana mantsakaizany na miteny ataony na mihoatra omeny anampy anareo atahiry azy sy misy pentina hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Ry kristianina havana mifanohitona sy mifanampy tokoa isika samy kristianina mba samy izotra amin'ny lalan'ny fitiavana sy ny fahamasinana ary ena ny tena mahazanak'Andriamanitra satria ansoina ho masina isika zany hoe miombona amin'Andriamanitra oka ho fantatra sika fa ansoina amin'ny fahamasinana tokoa isika zay sy midika hoe lavorary sika fa miombona amin'Andriamanitra ny fiainantsika ka zary tabernakla velona mamafy fihavanana, fanantenana sy fiadana. Ry Jesoa Tompo ny ray ianao amelona anay, ny rainao kosa ny eglizy tondranao mofo velona miara-dalana sy etonivonay ianao amin'izao kenina izao sy amin'izao sinoda izao. Ny fahasoavanao anie Jesoa anampy anay hiavao tokoa ka hovonina nasara ny rafi-piainanay izahay ka hitondra anay amin'ny fivelarana maolona sy ny olon-drehetra zay sy afenina fa voageza ny fahantrana amin'ny lafiny rehetra na ara-panahy na ara-batana na ara-saina tanteraka izany raha manana fiainana eukaristika izahay izany hoe mifanasoa, mifampisimana, mifampizara satria mafoy ary mifanompo. Masiny Maria renin'ny eglizy io toany ny ezaka rehetra ataonay. Mora kivy zay zanakao, mora variana amin'ny zavatra ety ivelany ihany koa ka mora manadiny. Toano ambavaka izay mba hanokatra ny masom-pononay, hanokatra ny fonay ka hita tokoa ny Jesoa mofonaina ka rehefa mandray azy zary Jehovah missionnaire tabernakla velona tahaka anao. Masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy eran-tany ianao mivavao anay amin'izao ezaka ataonay izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika
fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarzon eto amin'ny Radio Fania.